indicateur, Bitcoin, Fear and Greed Index. Fear and Greed Index zany karazana indicateur hijerevana sentiment du marché Bitcoin, izay lalanao hoe ny sentimentareo investisseur Bitcoin. De indicateur entre 0 à 100 izy io de misy borne anankiroa zany, 0 de 100. De noho izy mampiseho resaka sentiment zay de afaka décryptena hoe lalàna hoe oviana zany no ianao no tokony hanao achat an'le Bitcoin de oviana no hanao vente. Zay zany izy raha tsorina. De raha mahaliana anao ny resaka crypto-monnaie sy trading dia manazanao hanao j'aime sy hanao abonnement amin'ny page Crypto Trading Mada. Misy koa ny chaîne YouTube ahitanao ireo vidéo efa maromaro zaraina eto amin'ny page. De misy koa ny canal Telegram izay ahafahantsika miresaka mivantana. De raha hijery indicateur io anao de mandeha amin'ny Google de tapeo amin'ny barre de recherche hoe Bitcoin Fear and Greed Index. De misy an'ity site ty hoe alternative.me crypto Fear and Greed Index. De ity zany klikena de tonga am'le site ianao. De raha tonga am'le site ianao de aty ambanimbany ato misy an'ity Fear and Greed Index ty. De io le izy misy borne anankiroa 0 jusqu'à 100. De ny interprétation an'io de tsotra, zany hoe raha manakaiky 0 le indicateur de signe ny peur zay, peur na hoe panique, zany hoe misy panika zany any de raha ohatra hoe raikitra zany le panika de iny zany fotoana tokony hanaovanao investissement. Ny olona matetika le investisseur matetika mipanika de raha ohatra ka hoe misy chute le marché, zany hoe midina zany le prix, midina le prix de mipanika le olona de manao vente en perte. Zay ny tenenintsika taloha teo hoe zay tsy fady mihitsy manao an'izay fa mipanika le olona izay mampiasa vola be amin'ny investissement de manao vente en perte izy de midina le marché de mipanika de manao vente en perte. De iny fotoana iny no tsara anaovanao achat satria mora ny prix amin'iny. Zany hoe fotoana zany anaovanao investissement raha ohatra ka hoe manakaiky aty amin'ny menamena aty zany le indicateur ny Fear and Greed Index. De ny contraire amin'izay indray raha ohatra ka miakatra le indicateur, zany hoe miakatra aty amin'ny maitsomaitso farany akaikaiky 100 aty zany le indicateur de midika indray zay fa ny euphorie na hoe cupidité. De iny zany ny fotoana tsara iny akanao profit indray, zany hoe manao contraire an'le fataon'le olona mihitsy ianao. Zay ny clé ny investisseur. Ny euphorie zao indray ny fandehany raha vao iny foana miakatra zany le prix, ohatra zao Bitcoin miakatra foana le prix de le olona zany ny investisseur zany mieritreritra hoe hiakatra foana io prix io de sao de iraten'io opportunité io le investisseur manao an'izany de vidiny foana zany le Bitcoin de efa lafo ary na de efa hoe ambony aza le prix de mbola mividy foana izy. Nefa raha vao marobe ny manao an'izay, marobe ny tafiditra anatin'izay catégorie euphorie zay de miakatra foana le prix de iny ny fotoana tokony akanao profit. Zany hoe amin'iny zany ianao no maka bénéfice kely amin'le investissement nataonao. De ity izy raha hazavaina tsotsotra, ty le indicateur de menamena ty fotoana anaovanao achat de raha vao ty fanakaiky maitsomaitso ty zany no anaovanao vente. De ohatra zao ny historique zao jerentsika zao de voateo
31 le voazao antsika amin'ny teny zao, 31 le indicateur. Satria nanino? Satria ny chute be ny prix ny bitcoin vao voatentsika ny teny zao, io menamena io. Ataoko daily izy io. Zany hoe manomboka 19h nidina foana le bitcoin, nidina foana. De raha vao nidina foana io de mipanika le olona de manao vente en perte izy. De nefa plus izy maro ny manao vente en perte de plus midina le prix, midina fina. De raha vao midina ny prix de lasa mora zany le prix ividiananao an'le bitcoin, de iny zany hoe fotoana tsara indray nanaovanao investissement satria mora ny prix. Zay zany interprétation an'ity. Fa jereo zao ohatra hoe il y a un mois ty zao fa tonga 76 ny ity indicateur io. De jerentsika zao tamin'ny cours-ny bitcoin teo, il y a un mois, zany hoe tany amin'ny mois de zao tsika miresaka zao décembre, weekend zany hoe le 7 le 6-7 zany taty amin'ny 6-7 taty ty zany fotoana anaovanao vente, zany hoe anakana bénéfice raha ohatra ka hoe taty ianao nanao achat de aty zany ianao manao vente, zany hoe maka profit. Zay zany mahatsara an'ity indicateur Fear and Greed Index ty. De ato ambany mbola misy courbe-n'le indicateur. Courbe-n'le indicateur de afaka jerenao tsara io indicateur io. Ohatra zao raha vao aty ambany aty izy de fotoanany anaovana achat. De raha vao miakatra aty ambonimbony aty amin'ny 80% aty izy de fotoanany anaovanao vente. Ohatra zao aux alentours ny 30 septembre zany de reo zao 29 septembre fa mora kely ny prix ny bitcoin tamin'io, zany hoe 43 000 $. Ny prix ny bitcoin tamin'io fin septembre aty, 29 septembre. De jereo amizay taty amin'ny 19 octobre taty 10 octobre tany, nanomboka taty amin'ny 7, nanomboka taty amin'ny 7 octobre de 7 octobre jusqu'à tamin'ny novembre aty. Dito zao le 7 octobre nanomboka teto nanomboka taty. Ty zany fotoana anaovanao akanao profit. Zay zany ny exemple tsotra fampiasana an'ity indicateur ty. Tsy de mi complexe be ty fa zavatra tsotra kely. De azavainy ato ny fandehan'io hoe ahoana nanaovana zala mesure an'io, de azavainy ato. Zay indray zany ny videontsika androany, de raha mahaliana anao ny resaka crypto-monnaie sy ny trading de aza adino manao j'aime sy manao partage an'iny video iny de raha misy fanontaniana de aza misalasala mametraka zany any amin'ny commentaire. De misy koa ny chaîne YouTube sy ny canal Telegram de afahana manaraka ny actualité tamin'ny page crypto trading. Madame.